faly miarahaba antsika rehetra ato amin'ny sekoly be manatrika izao fotoana izao a ary dia ny tompony no ampahery atsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay horentsika eto amin'izany sekoly be izany. Alohan'ny andiniantsika anio ny hasaribidin'ny vavaka eo amin'ny fiainana kristianina dia tsara raha mbola miara-mivavaka isika aloha. Raha io midera sy mankalaza anao zahay no mifamindramponao. Misaotra anao no ny tombontsoa lehibe anananay amin'ny fanananay ny teninao voatsoatra amin'ny tenin-drazanay. Misaotra indrindra tompony amin'izany fa tsy voatery hiakatra any an-danitra zay vao ahafantatra ny sitraponao fa azonay atao no miresaka aminao satria fantatray fa matoa ianao tompo malalo nampadoatra ny teninao amin'ny teny malagasy dia satria manana zavatra raisina avy amin'ny malagasy koa ianao ary isan'izany ny fiombonana aminao amin'ny alalan'ny vavaka. Misaotra tompo ho tahinany zao teny zao zay omenao anay hitondra hery ny mpanahy vaovao ho an'izay rehetra manatika izany fotoana izany amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Anio sika dia hijery ny anjara toeran'ny vavaka eo amin'ny fiainana kristianina. Ny anjara toeran'ny vavaka eo amin'ny fiainana kristianina. Mazava loatra moa fa nahoana moa tsika ny mivavaka? Inona no antony mivavahana? Satria hafatra napetraky ny tompo anie zany hoe mivavaha mandrakariva. Mazava loatra ihany koa fa ny vavaka dia modelim-piainana nasehon'i Jesosy. Fa fony teto an-taniny ny tompo dia fantatsika fa na izy aza dia ny vavaka nandritry ny 400 andro sy 400 alina. Mivavaka izy. Ary ny teny azy izy ao amin'ny Luka 10:20 tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ianareo ka tsy reraka. Vavaka. Fa raha ohatra ka mivavaka ianao ko ny tenanao ihany mivavahanao, somary vavaka tia tena ihany zany. Fa tokony eritreritra isika rehefa mivavaka ny hoe ny tenako, ny ankonako, ny mpiarabelonamiko, ny fireneko, eny izao tontolo zao aza. Nahoana moa? Ka eto dia tehitarika ansaitsika ho amin'ilay indrindraindrindra tsika ato ampiara-mamaky ny Baiboly. Ilay teny fikasana ny men'Andriamanitra any Solomona tokony tany amin'ny 3,000 taona lasa zay. Zao manko ny teny, zao ny zavatra hita tamin'izany fotoana izany. Ao amin'ny tantara faharoa toko 17, zao ny volana zao amin'ny andininy voalohany. Ary rehefa vita zany vavaky Solomona izany dia nisy afo latsaka avy tany an-danitra ka nandevina ny fanatitra odorana sy ny fanatitra hafa latsa-drà ka feno ny voninahitry Jehova ny trano. Dia ny andininy faha-4, ary ny mpanjaka sy ny vahoaka rehetra dia namono zavatra hatao fanatitra teo anatrehan'i Jehova. Ary Solomona mpanjaka namono zavatra hatao fanatitra dia omby 2,000 alina sy ondry amanosy 2 alina amby ray hetsy. Mba eritrereto ny tompoko hoe 142 000 tety, 2,400 alina sy ray hetsy no isan'ny biby natao fanatitra ary afo latsaka avy any an-danitra no nandevina azy hanaporofo fa noenoin'Andriamanitra ny vavaky Solomona. Azonareo vakiny zany ao amin'ny tantara faharoa toko 9. Dia izao ny voalaza ao amin'ny toko 7 ihany. Ary Jehova niseho tamin'i Solomona noho ny alina ka nanao taminy hoe efa reko ny vavaka ao ary efa nofidiko ho ahy ity fitoerana ity ho trano fanateram-panatitra koa indro raha mampiantona ny andro aho ka tsy misy ranon'orana latsaka na saiky mandany ny tany ny valala na naterako reto mandringana ny oloko raha ny oloko zay nantsony amin'ny anarako ho avy ny tenaka hivavaka hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho hamela ny helony aho hanasitrana ny taniny aho. Io teny fikasana io ry havana dia teny fikasana sarobidy satria tamin'ny fotoana zay nanorenana ny tempolin'i Jerosalema
no nivavahan'ny Solomona nanaovana fanatitra ondry amanosy omby be da be ary ny alin'io dia namaly vavaka azy Andriamanitra. Raha ny olona zay nantsona amin'ny anarako avy aneritena ka hivavaka hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaina any an-danitra ka mila ny heriny izy ary hanasitrana ny tany. Amin'izao andro iainantsika izao marary ny tany, marary ny tany. Raha mamaky gazety ianao, misy gazety ohatrany hoe azo lazaina tsotra azy hoe indrisy hoe to gazety Plaza Loza ty gazety ty. Zava-doza foana no hitao. Vonoina atsy alatra atsy zao ary zava-dratsy daholo ary reny rehetrareny nefa dia mazava ry havana fa asan'ny devoly daholo reny. Tsy ny tompo mampiady ny olona fa ny devoly. Asan'ny satana no mahatonga ny ady. Ary indresy moa ve na dia ny kristianina aza tsy ahitana ady koa. Inona ary ny fanasitranana ny tany? Inona? Vavaka. Zay ihany. Tsy hitako mihitsy zay solution, zay vahaolana amin'ny korontana misy raha tsy Andriamanitra mihitsy miditra an-tsehatra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Mazava loatra ry havana fa rehefa ny tompo miditra an-tsehatra amin'ny fiainan'ny olona anankiray manova ny fiainany, mahatonga azy olom-baovao. Fantatsika amin'ny tantara teto Madagasikara fa zany dada Rainsolambo zany anika mpimasy mpimasy ngezalahy zany dada Rainsolambo. Nefa rehefa nanatina ny tompo izy ka niova fo nanjary loharanym-pitahena koa ny rehetra ny fifoazam-panahy misy tao Soatanana tany amin'ny tany manolotroniko fantatsika rehetra zany. Any Akaramalaza tamin'ny mamany ny lava, ny tany Farimena fantatsika rehetra zany fa ny zavatra mampiavaka ireny tombo-pifoazana ireny dia ny vavaka. Vavaka. Inona re? Inona ny mahatonga ahy vavaka? Satria fantatro fa tsy amin'ny heriko no ahavitako ny asako, tsy amin'ny herinao no ahavitanao ny asanao. Ary indrindra ny fifalitsika dia zao, nampanantena zava-dehibe mihitsy Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ataon'ny olony ho sitranitro ny taniny. Andriamanitra ry havana, zavatra fifalitsika ary isika atao mpiara-mamaky ny Baiboly dia afaka mifaly satria tamin'ny taona 727 raha nanangana ny atao hoe ady amin'ny kolokosika, lutte contre la corruption, chaîne d'honnêteté, dia io tenin'Andriamanitra io naoritsika, nanorenatsika zany chaîne d'honnêteté zany hoe andao iantsony kristianina isika hitady ny tavan'Andriamanitra hivavaka hiala amin'ny ratsy fanao, hanasitrana ny tany aho Andriamanitra. Tiako ny manambara amintsika mpiara-mamaky ny Baiboly ny zavatra efa nataon'Andriamanitra nanomboka tamin'ny taona 1987 nanomboatsika ny vavaka ao amin'ny firenena. Tamin'izany fotoana zany havako hoe tsy nisy ene na dia radio mitoro filazantsara anankiray aza teto tsy nisy. Tsy nisy fa ny vavaka isika ary mbola tohizatsika mandraka androany zany vavaka izany, mandraka ankehitriny tohizatsika zany. Dia inona ny zavatra nataon'Andriamanitra satria raha nasitrana ny tany izy dia izao olona mitady ny tavany no ilainy. Raha ny olona nantsona amin'ny anarako avy hitady ny tavako hivavaka, hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony, hiainao any an-danitra aho, hanasitrana ny taniny aho, tsy herinao no anasitrananao any Madagasikara. Tsy ny herinao, tsy ny fahalalanao, tsy ny fahaizanao, Andriamanitra miditra an-tsehatra haninona hanavao any Madagasikara. Dia inona nefa ny fomba nentin'Andriamanitra namaly ny vavaka nataontsika? Nanokatra ny radio fitoriana filazantsara izy ary nanomboka tamin'ny taona 1995 dia nanomboka misy tsikelikely ny radio fitoriana ny filazantsara. Mandraky tiany androany fantatsika fa betsaka amin'izao tsika miteny zao ny radio fitoriana ny filazantsara any amin'ny faritra. Inona zany? Valim-bavaka zany mpiara-mamaky ny Baiboly ao.
valim-bavaka zany aoka hampahery atsika zany, valim-bavaka izany satria amin'ny alalany fitorina ny filazantsara no entin'Andriamanitra manasitrana ny tantsika, kanefa vavaka ny andohany araka ny tenin'Andriamanitra, vavaka ko diabolisika atsika aoka azoty mivavaka. Hoy lay mpanompon'Andriamanitra anankiray hoe la prière ozy, mivavaka ozy dia fanalahidy amin'ny ariva ary famoana varavarana amin'ny maraina, zany mivavaka. Ary isika kristianina de ampahirezina am'izany, aoka tsy ho kivy mihitsy anao amivavaka e. Zao zao tsika zao tsika mpiara-mamaky ny baiboly tamin'ny 727 no nivavaka isika mbanazitran'Andriamanitra ny tany 420 taona lasa ane zany e. Fa ahoana ny mbola tsy tena sitrana na Madagasikara? Nahoana izy ny tsy tena mbola sitrana? Fa nga tsy miay mivavaka zao Andriamanitra zao, miay misy tompoko, fa saingy zao ny mahafinaritra, ny fampanantenana ny meny, mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Romanina 12:12, mahareta amin'ny fivavahana. Ary noho izany aoka tsy ho kivitsika ny mivavaka. Zao anefa mba hodinitsika ihany satria misy sakan-dalam-bavaka vitsivitsy reto. Inona ny sakan-dalam-bavaka vitsivitsy tiako jerena de zao hoe ny fahotana. Isaiasy 5:1-2, indro ny tanan Jehovah tsy fa mahavonjy, sofiny tsy lalo dalovana fa mare, fa ny elokareo ny mampiafina ny tavany amin'ny aloka tsy meno anareo izy. Mivavaka tsika nefa mbola misy eloka hitan'Andriamanitra, mbola tsy madio tsara ny fo, ny fomba fiainana. Isika satria dinidinitsika mpiara-mamaky ny baiboly zao, isika mpiara-mamaky ny baiboly ve sao de mbola misy heloka hita amin'ny tompo anoany e, tsy mahazo valim-bavaka ane anao e. Raha ohatra ka mbola misy heloka hita amin'ny tompo tsy nibebahanao ao, ny tanan Jehovah tsy ho fa mahavonjy, ny sofiny tsy lalo dalovana fa mare, fa ny helokareo mampiafina ny tavany aminareo ka tsy meno anareo izy. Anankiray koa hoy izy hoe ny sampy amam-po, reto olo reto izy amin'ny Ezekela 4:7-7, mitady eo anamiko misy mitahiry sampy ao am-po izy ozy. Ianao tsy hainao andreo ozy, tsy hainao andreo esory ao am-po ny sampinareo. Ny tena grave riavana de zao, iray amin'ny sampy mameno ny fon'ny malagasy de ny fomban-drazana toerin'ny filazantsara. Ary na de sika kristianina aza mbola manaraka ny fomban-drazana toerin'ny filazantsara. Andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tenany, hoy ny tenin'ny sasany, de manjany makany ampanandro, makany ampizikidy, mivavaka amin'ny maty, mivavaka amin'ny razana etseretsetra. Zany ine sampy ao am-po ane zany. Nefa fantatrao zao fa toerin'ny tenin'Andriamanitra zany. Hivavaka amin'ny razana hoe, hivavaka amin'ny maty hoe. Fa nga lasa Andriamanitra ny maty, raha lasa Andriamanitra ane ny maty, ny kamboty ny sambatra indrindra, satria lasa Andriamanitra ny rainy na ny reniny na ny zanany. Raha ohatra ka hoe maty ny zanany fa izy ray mbola velona nefa ny zanany efa maty, efa bebe taona nefa efa maty, lasa Andriamanitra de hivavahana ve? Tsy tompoko. Aoka hazava tsara amitsika zany, amitsika mpiara-mamaky ny baiboly, tsika kristianina mpiara-mamaky ny baiboly, aoka hazava amitsika fa marina ny tenin'ny tompo tandreo. So misy olo mahalasa anareo babony amin'ny filozofia, fampianarana voatolotry ny razana, ny abdi-pianarana zao tontolo zao, fa tsy araka ny Kristy. Anjara atsika satria ny atsika ny tarigeta atsika fa nilo ny tongotry sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ary noho izany ny tenin'Andriamanitra ihany no mibaiko atsika, ka na iza ny teny aminao mampanao zavatra anao manohitra ny tenin'Andriamanitra, tandremo e, so de lasa ambony ny tenin'Andriamanitra ny tenin'iny olona, de iny olona iny manjary sampinao. Na izy mety ho mpitondra fivavahana, eny tompoko, mety ho mpitondra fivavahana, manaiky tsara mihitsy ny famadihan-drazana, de mandana manao famadihan-drazana fa tsy maninona na de fantatrao aza fa fahavetavetana eo mason'i Jehova
zany mivavaka amin'ny maty zany tandremo a sao de sampy eo am-ponao ny tenin'iny olon'iny fa tsy ny tenin'Andriamanitra fa nilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao mitahiry sampy eo am-po hoe ino io sampy eo am-po io fomba fanao io mahazatra io kilalao mahazatra io zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra nefa zavatra tianao mihoatra no fitiavanao n'Andriamanitra de milaza aminao afa manjary sampy manjary sampy eny nalahelo ihany andro andro tonga tao am'biraoko ny olona mpivady zao ny tenin'le ramatoa teny tamiko mafy de mafy ny fiainana pasteur zao ny lazay ny vadiko mandana mitady vola ianao mivarota tena fa tsy mahita vola tsika fa mivarota tena ianao misy ny tompo manao an'izany olona tonga tao am'biraoko mihitsy nanao zany tsy zavatra firomotra zany fa zavatra nisy zao noho izy tandremo sao de sampy eo am-ponao ny fitiavam-bola fa ny fitiavam-bola nika fototry ny ratsy rehetra ary indrisy maonena fa totateraka am'izao fotoana zao mihitsy le tenin'Andriamanitra teny sorata amin'ny Paoly hoe any am-parany any ny olona ho tia tena tia vola raha voaresaka vola adininy olon'Andriamanitra ka ianao amin'ny maha kristiany mpiaro mamaky ny baiboly ianao fa nilo ny tombo sy fanazavana ny lalako ny teninao ho isika ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra tandremo sao de sampy eo am-ponao ny vola zao nefa fampahirezina amiko anao zao ny tenin'Andriamanitra hoe ka tsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany de omeny anao ny zavatra rehetra omeny anao ny zavatra rehetra rehefa mikatsaka ny fanjakany sy ny fahamarinany ianao tandremo ary ny sampy eo am-po tsy ahazahoana valim-bavaky zany ny anakiray koa tsy famelan-keloka ho izy hoe raha andeha vavaky ianao izy ka fantatrao fa misy olona manana lahelo aminao ndehana aloha avy aloha ny fanatitrao atao zay ivananao amin'iny olona iny zay vo miverena tery ny fanatitrao tandremo tandremo maiza mibebaka amin'ny fahotanao maiza mibebaka amin'ny fahotanao fa tsy ahazahoanao fa valim-bavaka ny tsy fahaizanao mamela fahaizanao miavana am'le olona manana lahelo aminao nahoana le olona ny manana lahelo aminao inona ny antony ary anakiray koa de zao hoe mamela ny elokay tahaky ny namelanay zay meloka taminay tsika rehefa mivavaka de manao an'izany vavaky zany ndraindray tsika tsy mahay mamela eloka ranon'iny non raha ranony kosa no tena tsy afaka eo naminy tsony mihitsy ahy ian'iny azao nataony ny tsy famelan-keloka toko de sakan-dalam-bavaka ho antsika ary noho zany raha mangataka ianao alohan'ny angatanao amin'ny tompo de nio ny tenanao aloha sao de misy olona anananao alahelo sao de misy olona anananao alahelo fa manjary tsy mahazo valim-bavaka ianao satria zao voalaza hoe tezera fa aza manota ary eo ka tsy ho tratry ny masoandro milentika ny fahatezeranareo tenin'ny tompo mihitsy zany iny aoka tsy ho tratry ny masoandro milentika ny fahatezeranareo fa manjary sakan-dalam-bavaka raha ianao mivavaka ianao jeren'ny tompo ao anatin'ny fonao folentika be tesitra be ohatrany de ozy ny tompo hoe inon'io tsy mahazo valim-bavaka ianao raha mbola mitahiry alahelo ianao mitahiry lolo-po ianao mitahiry fahatezerana ianao mbola karazany sampy eo am-po ihany anie zany ary indrindra tsarovy havako tsarovy ene fa ny fahatezerana ataonao ao am-ponao ao de manjary seza fiandrianany satanany io avy amin'io apotany daholo zao rehetrarehetra zao saigna ataonao daholo de manjary fahatezerana nao aminao ao nefa otany vokatry zay ao manodidina rehetra ary zay ny sinyny famelan-keloka zao nefa ny famelan-keloka ny famelana eloka tsy hainao atao anie zany amin'ny herin'ny tenanao ary mila ny tompo ianao mila ny tompo isika lay nivavaka hoe raha io mamelany elony fa tsy fantan'izay ataony ianao koa mila mahay mamela eloka ianao mila tsy mitahiry fahatezerinao anaty ianao satria tsy mahasoa anao zany
mianak'iray koa mangataka zavatra hoy ny tompo hoe raha mangataka zavatra araka ny sitrapony sika de miaino antsika izy ary raha fantatsika fa miaino antsika izy ninoninona angatahtsika de azotsika zay angatahtsika raha mangataka zavatra araka ny sitrapony sika. Inona moa toko inona nahatonga atsika mpiara-mamaky ny baiboly hitondra io teny fikasana ngeza be hoe raha ny olona zay anao tsy nomenarako avy ny tena kaivavaka tady mitavako ala am'ratsy fanao iaino any an-danitra aho amelany hely ny anasitrana ny taniny ny antony de satria teny fikasana ny men'Andriamanitra io ary ny fanambara aza hoe taratasy mpanafody avy any an-danitra teny fikasana ny men'Andriamanitra io ary rehefa teny fikasana ny men'Andriamanitra no tsika makeo aminy a de tsy misalasala sika raha ohatra moa zao manome taratasy anao no manam-pahefana anankiray raha manao zosy zao ianao a de tongava ty amika fa omeko anao zay angatanao bon voarainao le taratasy raha mino le manam-pahefana ianao ary le zavatra ampanantenainy ao a tianao azonao de tsy misalasala mihitsy ianao makany am'le manam-pahefana azafady tompo voaraiky ny taratasinao a tia ny taratasinao ko mangataka re ahy omeo ahy io zavatra nampanantenenao io omeo ahy io zany iny nahatonga atsika mpiara-mamaky ny baiboly mitondra ny teny fikasana io anatren'Andriamanitra mba ho sitrano ny tanitsika fa saingy zao Andriamanitra tsy nilaza hoe afaka ray volana na 2 volana 10 taona no hamaliko eo nivavaka io fa hanasitrana ny taniny aho fa ny fotoana tsy nilazainy fa ny zavatra hitatsika am'izao fotoana zao de tena miezaka Andriamanitra hanasitrana ny tany saingy zao miezaka mafy ko Satana miezaka mafy mihitsy izy haninona hitaona ny olona ho any prison éternelle iezahany Satana mihitsy hataony daholo fomba rehetra io hanangonana ny malagasy ho any amin'ny elo izany ny zavatra ataony Satana am'izao tsika miteny zao ary misy ady goavana ito ny tompo mandefa ny tenin'ny filazantsara andro manalina hamangy tokatrano amin'ny alalan'ny televizion amin'ny alalan'ny radio hitorina ny filazantsara hitaomana ny olona andray ny famonjeny hitaomana ny olona andray an' Jesosy Kristy tompo eo ambadika koa nefa mampiasa an'ireny zavatra reny ko Satana sy ny zavatra hafa rehetra ataoninona hiazonana ny olona any prison satria mazava loatra fa rehefa tsy eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny ianao de eo amin'ny fanjakan'ny maizina ary ny fanasitranana ny tany fanalana ny olona avy eo amin'ny maizina ho amin'ny mazava avy eo amin'ny fanjakan'ny Satana ho amin'Andriamanitra izany ny fanasitranana ny Madagasikara fa ze ny hevitra rehetrarehetra ataon'ny olona eny afa manao ze hevitra fantany izy fa raha tsy miaraka amin'ny tomposika tsy ho sitrany Madagasikara ary zany ny antsotsika ataotsika antsoantso andeha hiverina amin'ny tompo fa izay ihany ny fanasitranana ny tanitsika vavaka io miverina amin'ny tompo miala amin'ny ratsy fanao fa raha manao zany sika etinoho itsika zany de ho sitranon'Andriamanitra ny tany ka de hafatra ho antsika rehetra mpamonjy zao sekoly be ny mpiara-mamaky ny baiboly zao tsarovy apahatsiarovitsika ny tompo io teny fikasana ny men'Andriamanitra io amin'ny alalan'ny vavaka mivavaka isika ka raha mivavaka ianao aza ho an'ny tenanao ihany aza ho an'ny ankonanao ihany aza ho an'ny fiangonanao ihany fa ho an'ny firenena ibebaka isika noho ny fahotana mbola manjaka maro eto amin'ny firenena ho antsika eto Antananarivo jereo nge raha mandeha ianao de mahita tilikambo anakirona telo amin'ny vohitra anankiray ampahafirin'ny olona monina manodidina an'ireo fiangonana telo ireo ny olona makao am-piangonana ampahafiriny ary amin'ny olona makao am-piangonana ndray koa ampahafiriny ny olona tena niala amin'ny ratsy fanaony niova fo tonga olom-baovao ao amin'i Kristy ry havana ty ampahery atsika rehetra ny Andriamanitsika de Andriamanitra mahatoky ary ny vavaka de isan'ny fiasanana tolony atsika aza ho tsika miara-miasa aminy mba ho sitranony ny tany
ary izany aoka re aoka mbola hoampaherezitsika ny fotsika manomboka hatramin'izao ndray ho ampaherezitsika hampahatsiaro ny teny fikasana io de ho voninahitr'Andriamanitra ho voninahitr'Andriamanitra ny herin'ny vavaka etsika eo amin'ny tompo satria raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika de fantatsika fa miaino antsika izy ary raha miaino antsika izy de fantatsika fa ho azotsika zay angatantsika sitrapon'Andriamanitra miala sitrana ny tany fomba ahoana miara-miasa amin'ny zanany izy olona anatsony amin'ny anarany aninona tady mitavany ala am'ratsy fanaony ivavaka de ho sitrany Madagasikara mahatoky la efa nanao ny teny fikasana matokia tazomy io teny fikasana io de ho hitatsika ny voninahitr'Andriamanitra ho azy rereny ny voninahitra ivavaksika raha eo misaotra anao zay no ny teny menao anay tam'ty fotoana ity fotoana ampaherezanao anay mba hivavaka ho an'ny firenena mba ho vonjena ny malagasy raha eo mba maro ny malagasy andovalanitra mifona aminao zahay mamindra fo amin'ny kristianina ianao zay mbola miaina anaty fahotanany maro mamindra fo aminay ianao fa na de mampisika anay hivavaka azy ianao to zavatra maivamaivana aminay zany mivavaka zany mifona tompo ary ho an'ny firenena ve mbola manjaka be eto tompo ny fanompoatsampy mifona aminao zahay na mijoro etsero ihany azy zany fiangonanao ny fanompoatsampy mbola matanjaka be ary na de ny olona maka ny ampiangonana azy mbola maro ny manompo sampy mifona ho an'ny reny zay tompo mamindra fo hoe ary sitrano ny taninay araka ny teny fikasana ny menao raha io amin'ny anaranao Jesosy tomponay nanaovanay zany vavaka zany amen.